Nisy ny fanambarana izay navoaka n'Andriamatoa Johnny Carson, ny sekretera-mpanjakana lefitra Amerikanina misana andraraha eto Afrika, izay nilaza fa ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny demokrasia dia manokatra ny lalana ho an'ny fiverenan'ny fiaraha-miasa. Nanana ny ambarany ara-movo ny tale jeneraly ny House of Madagascar Andriamatoa Tsina Andry tao anatin'izay fanambarana izay. Faly dia faly fa tsy namitaka amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny zavatra nambarako enina dia nisy ny décision raisin'ny président Obama ny amin'ny fatapahany agoa dia miverina izy zao. Dikan'izany dia olona crédible tsika ary miaino antsika ny firenena amerikanina vonona nampy antsika. Ka ny zavatra tiako ambara zany dia amin'izao fotoana izao dia efa eo amin'ny 70% zao mifansankatona ny efa anezizany no efa nanao fanambarana fa hiverina. Ka dia manomana ireo concessionnaire momba ny tranondreo sady zany zao dia efa nomana satria eo amin'ny herintaona eo no defianay dia ahena eo amin'ny 20 isan-jato eo ny tsy anasa eto Madagasikara sy 10 isan-jato ary eo amin'ny 20 isan-jato eo ihena koa zany tsy fandriam-pahalemana zava-dehibe zay. Ka dia manantena fa izotra amin'ny mampilaminana ny fifidianana eto Madagasikara. Ny afatra ho an'ny tanora sy ny vahoaka malagasy nafiry tompoko ny candidat dia aoka sy jereo tsara zay olona tokony amin'ny fitananareo fa tsy ny olona amin'ny trondro akory. Raiso ny trondro, endaso ny trondro dia hoaniny ny trondro. Zay olona amin'ny fitana ho an'ny fiainanareo zay no mba avidio eo na tsy hoelitsika tsy hoelitsika ho tapitra hatreo crise dia ilamina koa ny resaka sosialy ho an'ny tsy anasa eto Madagasikara.